mbola madondova anaty indray izahay eo miaravantsika rehetra longomamy tsy akanaraka dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola afaka indray miaraka eto isika noho ny fitiavana sy famindrampony. Dia ampanitray tena lehibe no iresahantsika eto hanambarana amintsika sy hanazavana amintsika izay azo hazavaina araka ny fitarian'ny fanahy masina ny dikany hoe pornografia sy ny vokatra azo avy amin'ny voka-dratsy azo avy amin'ny pornografia. Dia mamelona ahy aloha nareo aty ambony raha ohatra ka misy zavatra izay mankiny ao anatin'ny fanazavana rehetrarehetra fa afaka mamampy izay te hanampy, afaka mandray anjara ihany koa ianareo any tokantrano izay misy ianareo dia mirary soatra any. Dia misy ten'Andriamanitra aloha voalohany indrindra ao amin'ny Jaona 9:2-3 izay be pahalala izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ny marina afaka antsika tsy ho andevo. Andevo amin'ny inona moa izany no tiany resahana eto mazava ho azy fa andevo amin'ny fahotana. Andevo amin'ny fahotana satria ny fahotana dia mangeja ny fiainam-panahintsika, mangeja antsika ary io ny vatom-sakana izay tsy ifandrisantsika amin'Andriamanitra. Inona izany no tokony ataontsika mba hialany io fanandevozana io mba hahafantarantsika ny marina, mba hananantsika fahamarinana, hahafantarantsika ny fahamarinana rehetra dia manantona an'Andriamanitra. Dia izy no manala antsika. Raha ohatra hoe vonona tanteraka ianao hibebaka manolotra ny ainao amin'i Jesosy Kristy miala amin'ny ratsy rehetra fataonao mahazatra anao izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo satria ireny no mangeja, ireny no manandevo. Dia hitanao fa hiasa ho anao Andriamanitra ary hiasa handrotsaka ny fanahy ao aminao izy. Dia io fanahy io no mitari-dalanao hatrany ary manome fahendrena, manome fahalalana, mahay manavaka ny tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao, mitari-dalanao hatrany. Amen. Ny resantsika androany moa izany dia hoe pornografia. Ny pornografia dia teny anankiroa natambatra izy io ary tsy mety misaraka. Fa raha ohatra hoe sarahantsika ilay izy ny porno dia fahalotoana, fijangajangana, faharatsiana rehetrarehetra momba ny firaisana ara-nofo. Azontsika verifievana izany any amin'ny Matteo 5:8-9. Dia ny pornografia izany voalohany indrindra dia ny fisiany antsipirian-javatra mamofady amin'ny sangana artistika sy ny literatiora ary fampisehoana sary vetaveta, fanapariana zavatra vetaveta, tsy faseho olona na tsy fiseho masoandro. Izany hoe tsy voatery ireny vidéo, film sy izay rehetra hitantsika ireny izany mihetsiketsika ireny ihany fa rehefa zavatra mamofady dia pornografia izany no azo iantsoantsika an'izay zavatra izay. Azontsika lazaina ihany koa hoe fanehoana mahafinaritra, manana toetra, manana endrika vetaveta. Na olona io na antsipirian-javatra io mamofady io ao anatin'ny literatiora na sary mihetsika izay voalazako teo ambony teo ao anatin'ny sangan'asa artistika ka ny tanjona amin'izany rehetrarehetra izany dia zavatra anankiray foana. Inona moa izany ny tanjona io dia ny hanaitra ny filana ara-nofo, excitation sexuelle izay no tanjon'io pornografia io. Dia eto anefa antsika raha tena hiditra lalina amin'ny hoe pornografia, ilaintsika ny mahafantatra an'io satria maro mihitsy ny olona sarabady vokatr'io, manaonao foana. Maro ihany koa ny zaza izay ao anatin'ny âge de puberté izany manaonao foana ary izany indrindra no mila hanarantsika maso ny zanantsika. Indrindra fa ireny zanantsika izay manana telefona, mampiasa aina aman-dreny sy karazany, mampiasa mijery YouTube, mijery zavatra vetaveta, mety tsy ho sitrapony mijery an'iny zavatra fa mety sendra hoe mba nandalo fotsiny dia voatarika an'iny izy. Fa isika ray aman-dreny izany mila mahafantatra hoe inona ny zavatra jeren'ny zanantsika. Raha ohatra ny zanantsika izany hitantsika hoe occupé lava amin'ny telefona
dia mety tsy miala, mety ianao zany mety mieritreritra hoe mety misy zavatra mampihomehy ao anaty film, mety pornografia ny zavatra jereny andro manalo dia lasa manaonao foana izy, fa mila rahantsika maso. Eo ihany koa ny olona zany, mety milaza ny tanora sasany hoe zahay nefa olona efa lehibe, efa 18 ans plus afaka mijery an'izany satria ao anatin'ny fahatanorana. Dia mba nanana expérience be da be ohatra hoe any am-parany any ohatra ka manan'olon-tiana na manambady. Non, tsy izay anefa no zava-dehibe. Fa ilay zavatra jerenao mihitsy no olana fa tsy hoe ny taonanao. Satria misy fiatraikana any amin'ny sainao ilay izy, dia rehefa misy fiatraikana amin'ny sainao dia makany amin'ny fanahinao, amin'ny fiainam-panahinao. Eo ihany koa ny mpivady tsy ferana zany, misy mpivady miara-mijery zavatra vetaveta hoe mba hanahitra, mba hanana expérience ohatra. Zahay ange mba mijery an'io mba nanana expérience ohatra zany hoe ramatoa tena tsy ampy expérience mihitsy ny vadiko, ny ramatoko, fa mba mijery an'io dia mba manana expérience izy. Dia izy koa ilay vehivavy tena tsy mamely mihitsy ny lehilahy ilay vadiko fa tsy manana traikefa mihitsy izy amin'ny firaisana radofo, fa ilay mba samy miara-mijery eo zay dia samy mahita dia samy manao. Nefa tadidio nefa fa raha ohatra zany ianao mijery an'iny dia lehilahy miboridana no hitanao ao dia efa sahala mijangajanga ianao zay, satria tsy vadinao iny olona jerenao iny. Dia ianao lehilahy koa mijery pornografia, mijery dia mahita vehivavy miboridana ao anatin'ilay pornografia ianao dia mijangajanga ianao zay, mahita olon-kafa ianao zany hoe io olona io miboridana, efa fijangajanganao anatinao zay. Mety hiteny koa ny olona mpivady hoe mba mijery ny pornografia zahay satria mba nanana traikefa hoe ahoana ny fahazahoana zaza, ohatra zany, ohatra foana eto. Efa nifanaraka ange zahay mivady, efa nifanaraka zahay fa fa isa mijery dia nanaiky ny lahy. Dia izy koa ilay vehivavy efa nifanaraka zay dia nanaiky ny vadiko. Nefa Dieu n'accepte pas ça. Andriamanitra tsy hanaiky an'io velively. Tsy hanaiky an'io velively Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho ary Andriamanitra tsy vadinao. Tsy vadinao lahy na vadinao vavy. Vakio ny Matteo 5:5, andininy 7:20, inona izy fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa mijangajanga tamin'ny ampony sahady izy. Zany hoe ny fijerevanao an'iny ilay vadinao mety eo akaikinao na mety tsy eo ilay vadinao, mety ianao samirery fa mijery an'iny zavatra iny ianao dia sahala amin'ny fijangajangana izay zavatra zay, ary izay mahatonga ny hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ilay izy. Tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ka zany efa niteny an'ilay vadiko, ilay lehilahy efa nanaiky ilay vadiko, ilay vadinao efa nanaiky anao, fa Andriamanitra tsy manaiky an'io. Dia iza zany no ajainao, iza no inoinao voalohany? Andriamanitra no inoina voalohany. Na eo ary ny vady lahy na ny vady vavy, Andriamanitra dia tsy maintsy priorité foana, izy ny voalohany amin'ny fiainantsika. Amen. Mety hiteny ihany koa ianareo ka zay ne mety tsy mananjanaka ohatra hoe mba ahoana zany, ahoana no azahoana anaka. Jereva nge reny osy sy ondry reny fa tsy mba mijery pornografia azafady fa somary mampihomehy kely ilay izy fa miteraka azy zareo, mahafantatra ny tokony atao. Zany hoe ny fitiavana sy ny firaisana ranofo dia vojanahary io. Ary io ara tsy ilaina hoe ianarana kory sy ny karazany zany ijerefa, satria ny pornografia dia zavatra mamofady mety misy fiatraikany amin'ny fahasalamanareo, ary mety zavatra tsy tokony hifanentana amin'ny fahasalamanareo no hitanareo ao ianareo ny fanao ny zavatra iny, ohatra zany ny olona mpivady. Dia impossible zany, mety hisy fiantraikana any amin'ny sainareo, amin'ny vatanareo indrindra, mety ho salama lava ianareo. Amin'ny tanora koa, amin'ilay fahatanorana dia miteraka zavatra hafa amin'ny fahatanorana ilay izy, miteraka fanaonao-pohana ohatra. Mijery zavatra izy ohatra hoe tsy manasipa, aleoko mandany andro amin'ny pornografia satria za tsy manana sipa, dia any ny manala azy ohatra zany. Dia tsy aleoko ve mijery an'io dia samy vita eo, dia toy izay lasa misy lasa manina moa zany, lasa manaonao foana ianao tafalatsaka ao anatin'ny masturbation amin'izay. Nga mahazonareo ny tiako tenenina. Ary ny pornografia sy ny masturbation
dia azontsika lazaina hoe kamba nareo tsy afaka misaraka. Rehefa ianao tsy mijery pornografia dia tsy tafalatsaka anatin'ny masturbation. Fa raha ohatra kosa ianao hoe, ary matetika ny olona tsy manana asa, ny tanora tsisy asa, tsisy atao, matetika tafalatsaka anatin'izay na olona tsotra io na mpivavaka io. Satria ny fotoana rehetra zany tsy mipetraka fotsiny ohatra zany. Mipetraka fotsiny izy ao an-tranony ao amin'ny toerana misy azy ao tsisy asa, tsisy ina dia milalao telefaonina dia tafalatsaka anatin'le fahavetavetana film sy ny karazany ao dia iny nga satana fa manome hevitra anao. Dia eo ianao dia enao rery foana dia ao ny tafalatsaka ao dia any dia misy fiantraikany le izy amin'ny fiainanao indrindra fa fiainam-panahinao. Dia inona no tokony ialanao amin'izay zavatra izay mila mihetsika anao loatra zany tsy misy asa ianao mila toerinao. Fa Andriamanitra nampibebaka antsika. Mampibebaka antsika izy hoe jereo ange any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:27 manana fotoana nareo Andriamanitra tsy afaka miasa amin'ny olona izay tsy vonona hiala amin'ny fahotana. Ianao zany te hiala amin'ny hoe fijerevana pornografia na résolution Andriamanitra te hiala amin'io fa tena tsy mifanaraka amin'ny sitraponao le izy. Dia ianao nefa tsy mitsahatra ny mijery foana. Dia ahoana zany Andriamanitra tsy afaka hanerenao amin'le fahotanao hanala ny hotanao rehetrarehetra ao anatinao raha tsy ianao ny tenanao mihitsy no manapa-kevitra dia miasa aminao izy. Mila miala aloha voalohany dia mila mamaky tenin'Andriamanitra. Zay aloha tena zava-dehibe zay. Mila mamaky tenin'Andriamanitra dia raha vao hitanao zany misy zavatra hafa dia idio daholo tena mandosira tahaka ny nataon'i Josefa. Josefa zao rehefa izy moa zany le tany Egypta iny tamin'le vadin'le iza moa le mpanjaka ty Potifara moa izy tsy adidiko le izy teo. Fa hitanao Josefa fa izy zany rehefa nanombotomboka ny sikosikotra azy le vehivavy satria tia be azy dia hoe hiara-tory aminy fa nandositra izy. Tsy mba nipetraka izy aza manao an'izany ianao ny be resaka teo zany za tsy afaka manao an'izany fa zany mpanompon'Andriamanitra zay ny mpivavaka ohatra foana zany. Fa nandositra mihitsy izy satria fantany fa raha hijanona izy mety voalangolango dia mety tafalatsaka ao anatin'ny fandrika ohatran'izay koa tsika. Zany hoe raha vao hitanao zany misy film hafahafa vetaveta dia vonoy. Ohatra hoe mijery telefaona ianao dia tafalatsaka ao anatin'ny vetaveta sy ny rehetrarehetra pornografia. Tonga dia soloy zavatra hafa anao vila fiderana satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reny. Izany hoe ianao mila mandositra mihitsy zany na ny masonao na ny rehetrarehetra zany mila mandositra dia tsy tafalatsaka ao anatin'izay zavatra izay ianao. Amen. Amin'ilay resaka fahatanorana aloha tohizako kely. Amin'ilay resaka fahatanorana dia izao. Mety misy anaonao foana le araka ny resako teo aloha teo. Dia mety te hahita zavatra be da be izy dia izy zany mikotsipa tsy mahazo na mitady vady izy dia tsy mahazo dia lasa manaonao foana idirany devoly. Dia hoe manasa namana zany indrindra fa ny vehivavy hoe mba hanao fety. Dia mamono le namana ohatra foana. Mamono le namana sura zany fa lehilahy zany manamamy vehivavy ohatra. Dia na asiany zavatra mampatory ny zava-pisotrony dia rehefa mamy dia hoentina any an-tranony. Dia any izy manao ny ataony manaboridana an'le namany mijery hoe ahoana sahala amin'ny karazany hoe manolana ihany koa. Izay zavatra izay tena zava-doza. Inona no voasoratra amin'ny Habakoka toko 4:5-20 sy 9. Inona hoy izy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao hoe lozan'izay mampisotro divay ny namany dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra. Tanao amin'izay zany hoe ny mijery ny fahatanjahany hafa indrindra fa hoe olona tsy vadinao olona tsy natokanao anao dia mahafa baraka araka ny fitenintsika gasy azy na mahafa voninahitra. Baraka dia voninahitra. Inona zany io voninahitra tiany tenenina io raha jerentsika ny tantarany iza moa le tamin'le safidrano iny Noa. Jerentsika ny tantarany Noa fa rehefa mamy izy dia niboridana. Dia rehefa niboridana izy dia ny zanany lahy nahita azy. Hama ny anaran'ilay zanany lahy. Nahita azy nitanjaka.
Ary faly le zanany rehefa nahita azy. Rehefa afaka ny amamono dia nahatsiaro izy, nahalala ny zavatra nitranga izy. Inao aza ny tiako tenenina eto. Dia inona ny zavatra natao? Nanozona an'ilay zanany izy, nanozona ny hama izy, satria nijery ny fitanjahany. Any amin'ny Genesis 7:7 misy an'izany. Zany hoe inona zany inona moa le very voninahitra tentenena tao amin'le Habakoka io, le fahafahabaraka io, le olona izay mijery ny fahatanjahan'ny namany, fahatanjahan'ny hafa. Tsy inona fa ozona io, tahaka ny tantaran'ny Noa io, ozona nanozona an'le zanany Noa. Ohatran'izany, zany hoe tsy miteraka fiadanana, tsy miteraka fifaliana le izy. Amen. Be da be ny zavatra azontsika ambara amin'ny resaka pornografia. Zavatra ratsy ny mitanjaka, indrindra hoe mitanjaka ivelan'ny fanambadiany tsy ara-dalàna zany. Mitanjaka ivelan'ny fanambadiana moa zany. Jereo ange Adama sy Eva, fa rehefa nanota dia Adama sy Eva taloha be tany dia nampitafian'Andriamanitra zareo. Zany hoe nahalala henatra zany dia nitafy. Jerentsika koa any amin'ny Apokalipsy 4:15-15. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Tanao amin'izany, hitantsika amin'io teny io, milaza fa zavatra ratsy ny fahitana ny fahamenarana, satria manala voninahitra araka ny resahantsika teo aloha teo, manala baraka rehefa miseho ny fitanjahana. Mahatonga ozona ny fijerevana ny fitanjahany hafa, le tantarany Noa ny resahantsika teo. Mitovy amin'ny fiarahamonina. Ny fandehanana amin'ny mpivarotena, ny fijerena ny pornografia sy ny karazany. Ianao zany rehefa ao anatin'ny fiarahamonina anankiray iny, raha ohatra ianao manambady dia ajao foana ny vadinao, mandeha anaraka ny sitrapon'ny tompo. Raha ohatra ianao tsy manambady dia mizaha miala amin'ny fahotana ianao, satria mahavery ary matetika ireny olona mijery pornografia ireny araka ny tantarany henohentsika moa zany manofo zavatra ratsy foana, satria misy fanahy, lasa misy fanahy manambady izy, zany tiako tenenina eto. Matetika izy mijery zavatra vetaveta foana, mijery fa nefa izy tsy manambady na manambady zany ary. Dia rehefa matory izy amin'ny alina, manofo miaraka amin'ny olona. Raha lehilahy izy dia hoe manofo miaraka amin'ny vehivavy, dia raha vehivavy izy dia manofo miaraka amin'ny lehilahy, satria ianao dikan'izany ireny zavatra ireny dia zavatra mamofady izay noforon'ny devoly atao anotonana antsika, atao anotonana ny sain'ny tsirairay, na lahy na vavy, na ny manambady na ny tsy manambady, na ny manompo an'Andriamanitra na ny tsy manompo an'Andriamanitra. Antsika izay manompo an'Andriamanitra zany dia mila mitandrina, tena mila mitandrina ary mila miala tanteraka. Fa ho an'ny tsy manompo an'Andriamanitra moa zany tsy mahalala, fa raha ohatra kosa misy namanao tafalatsaka an'izay zavatra izay dia azonao atao ny mananatra azy, tsy menatra zany ny tiako tenenina eto. Aza menatra mihitsy ianao. Azontsika lazaina ihany koa hoe sampy, manompo sampy ny olona mijery io pornografia io. Jerena hoe tantaran'ny Bala, ny fiangonan'ny Bala. Jerevantsika ny tantara any amin'ny mpanjaka voalohany, le izy mpanjaka toko voalohany. Le fiangonan'izy ireo mpanompo sampy io, misy sarin'ny Bala dia miboridana le sary. Miboridana dia io sarin'ny Bala io miboridana zany, miboridana Bala moa zany le sarina lehilahy le izy, miboridana dia ohatran'ny hoe mitanjaka zany. Ka ny olona tafalatsaka ao anatin'ilay fiangonana mitsofoka ao vao mahita ny sary iny dia lasa excité daholo ny olona. Ka inona zavatra ataon'izy ireo? Rehefa samy taitra ao zareo dia izy samy izy ao foana ny manaonao foana, lasa mijangajanga ao amin'ny tempoly izay ivavahan'izy ireo. Fa ilay izy tsy tempolin'Andriamanitra, fa izy moa resahako teo izay hoe Bala, izany hoe tempoly fanompo-tsampy ilay izy, tempolin'ny devoly zany. Dia samy ao zareo, tsy mahafantatra hoe ity vehivavy, samy ao satria idinany fanahy maloto. Dia lasa manaonao foanao, lasa mijangajanga, satria ianao rehefa miaraka amin'ny olona tsy vadinao zany dia efa mijangajanga zay.
Dia inona ny soratra inona ny tenin'Andriamanitra koa ny amin'ny Korinthiana faharoa andiny fahaenina 14:16 hoe aza asianareo zika izy hitambarana amin'ny tsy mino. Inona ny ikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Izany hoe mila miova zany isika. Mila manadio ny tempolin'Andriamanitra. Inona moa zany ny tempolin'Andriamanitra eto? Dia ny vatantsika izany. Mba tsy ho sarina vetaveta, mba tsy ho vidéo vetaveta, na zavatra mamoa fady, izay misy fiantraikany any amin'ny saina sy ny fo no mameno ny fiainantsika indrindra fa mpanompon'Andriamanitra, izay mpanaradian'i Jesosy Kristy. Dia any amin'ny Korinthiana voalohany koa mbola miteny koa Jesosy Korinthiana voalohany 10 andiny 20 vakio ny rehetrarehetra raha manana fotoana ianao. Fa izy tena mandrara mihitsy izany hoe tsy tiako izy ny iombona anareo amin'ny demonia. Izany hoe ilay fiambonana amin'ny demonia dia anatin'ny sainao any. Fa tsy amin'ny vatana. Ianao zany mijery an'ilay pornografia iny, ianao mety tsy mitsapa an'ilay olona ao anaty ao ianao fa anatin'ny sainao anao dia efa mijangajanga. Any anatin'ny fonao. Any amin'ny fijerevanao zavatra mamoa fady. Ary io masontsika io no vavahady-tsaina amin'ny vatantsika. Rehefa zavatra jereny masontsika dia tafatsofoka dia efa misy fiantraikany any amin'ny saintsika ilay izy. Amen. Dia ho amaranako ny anjarako fa lava loatra ilay izy misy ten'Andriamanitra any amin'ny Asana Apôstôly 20 andiny 20 ka hatramin'ny 1:20. Raha manana fotoana ianao dia vakio. Dia any amin'ny Jaona 5:20 andiny 4 vakio ihany koa. Any amin'ny Jaona 4:20 andiny 3:20. Io koa azonao vakiana io. Dia tena farany izay amaranako azy tanteraka dia any amin'ny Tesalonianina voalohany 5 andiny 2:20. Io zany tokony ho tadidintsika io mpanaradian'i Jesosy Kristy, ilay mpanompon'Andriamanitra. Izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy, fadio ny fanao ratsy rehetra. Zany hoe tsika zany mila mifady. Izay rehetra hitantsika hoe sakatsakana tsy fandraisantsika amin'Andriamanitra, mila ialana, mila antosirana. Ka sarotra be ny ialana misy satria ilay izy ange tsy sitraponao fa indraindray ilay izy tonga tampoko amin'ny telefaona. Ok, marina zany. Fa ianao mila mandositra tahaka nataon'i Josepha ianao. Tsy mipetraka ao foana hoe rehefa tonga tampoko amin'ny telefaona ohatra hoe hira masina no jerevanao dia tapitra ny hira iny dia miakatra ilay vidéo dia misy vidéo hafa dia zavatra vetaveta. Mila ina moa zany mitody alefanao zany tsy ho occupé eo anao na mijery eo dia eo koa dia dia lasa tafalatsaka ao anatin'ny fahavetavetana ianao masturbation sy ny karazany ny asa maizina sy ny devoly izay tena grave be amin'ny fiainam-panahintsika ary na zavatra kely monja ara mety hatafalatsaka antsika ao anatin'izany fahotana izany ary mety hahavery ny fanahintsika mandrakizay. Zavatra kely fotsiny dia hahavery ny fanahintsika mandrakizay fa mila mitandrina. Dia mila mangataka ny fanahy masina hatrany, mila manao fanatanjahantena ihany koa satria fanatanjahantena dia ilain'ny vatantsika io. Na Jesosy Kristy ny nanao fanatanjahantena, izy navita tongotra be izy. Jereo nge izy tamin'ilay izy nilanja la croix tamin'ny hazo fijaliana iny fa batain'i Jesosy mihitsy. Dikan'izay matanjaka izy olona sportif zany Jesosy Kristy. Tsika zany rehefa tsisy zavatra ataontsika zany dia mivavaka aloha mamaky ten'Andriamanitra. Dia avy eo mampihetsiketsika vatana, manao fanatanjahantena moa zany tiako tenenina eto, manao sport. Tsy vitany hoe makany amin'ny gym foana ianao no fanaovana ireny sport kianja sy karazana ireny vao na ao amin'ny toerana misy ianao afaka mampihetsiketsika ny vatanao, afaka manao zany izay hitanao hoe mba hampihetsiketsika ny vatanao zany dia efa hainao e. Fa raha ohatra ianao zany tsisy asa ka occupé foana mipetraka ao ambony seza, ambony fandriana, eo amin'ny latabatra sy ny karazana eo mijery telefaona dia tonga ingay devoly. Ary mety tsy ianao mihitsy ara no mandefa an'ilay filo anatin'ny telefaonanao fa tonga automatika ilay izy dia any ianao dia any dia tafalatsaka ao anatin'ny fahotana ianao izay. Dia vavaka moa zany tsy adino izay tena lakile mampandeha ny fiainantsika. Aza tiano mivavaka.
Amen. Dia mirary soatra any makasitraka fenitra avy ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.